minaraka moa zany Mac Sio Im RV. Voalohany indrindra moa dia miarahaba antsika ito zay manatrika an'ireo mpanao gazety zay manatrika ny tenanay eto androany. Miarahaba koa ny vahoaka ny Mananjary dia miarahaba koa ny zay vahoaka rehetra eto Madagasikara zay mahafantatra ny tenako. Nisy fotoana koa androany zany tao amin'ny directeur du cabinet sy ministre asa sy ny mpandeha anjara moa zany nanao entretien ta zany tenanay kasika nyty lalàna article 71 alinéa 2 ty zany atao amin'ny constitution zay tena niteraka sahavorovoro misy zany tany amin'ny tanàna misy anay Mananjary satria tamin'ny nahafantaranay zany nilasanay fidina de hoe le loi organique zany no nitondranay le fifidianana zany hoe raha misy ny fahalasana le premier liste zany ho ministre dia le liste suivant zany tokony hiakatra zavatra automatika be zany zay efa niainasika teto Madagasikara zany zany situation zany ka amin'ity zany dia nisy fiovana be zany ary tampoka be taminay zany izy satria zao zay zany vao afantatra izy navoaka zany ty article 61 ty zay miteny hoe les députés nommés membres du gouvernement est suspendu d'office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant. Zay zany no nivoizin'ity article 61 ty. Ny tena moa olona sy mpanohitra fanjakana fa olona tandalana. Na dia eo aza ny ala elo ny fandisam-panantenana ny vahoaka ny Mananjary satria sy io troisième io misy zany no suppléant misy zany no heverina zareo fa hitondra ny etaetany zareo aty amin'ny fanjakana fohy be zany. Nefa moa atao akory vahoaka Mananjary mahaiza monina sika fa mbola besaka ny fifidianana zany mbola atresika ary mangataka anareo zay zany tenanay surtout ito mpanjaka mitraka nonona fa sika sy mpanohitra fanjakana velively ekensika zay zavatra zay fa mibesaka mbola fifidianana mbola iseho matoky zao fa mbola tanany zay fo zay sika rehetrarehetra tianany zay teny fanampantanana zay sika rehetrarehetra ka sisa ataonsika dia mionona engany zay olona namorona ty article ty tokony mba hieritreritra ihany satria masiaro verizo zany ny tenanay sy ny vahoaka ny Mananjary manontolo. Manenona moa verizo satria ity article 71 ty zany dia miteny raha ohatra zany na dia nametraka démission azy io premier remplaçant et suppléant zany dia miakatra ny deuxième suppléant. Raha mametraka démission koa zany deuxième suppléant dia miakatra ny troisième suppléant ary raha mametraka démission ny troisième suppléant dia raha fa zany tsena fa dia fifidianana vaovaolay zany natao zany hoe le deuxième position deuxième candidat zany tena sisy considération misy zany am'lay izy zany moa ny lalàna ka dia sy mo ambony lalàna sika fa ambany lalàna daholo ka dia engany mba mangataka ny fitikam-panjakana mba andro ahafahana tsy haiko hoe any mba zerezerena ihany satria ohatrany mandiso fanontaniana ny voaka zay nampanantenainay zavatra be dia be zany zao tena diso fananena tanteraka dia zay oa zay mbola veliko teo misaotra nisy rahalay zany moa dirapaharinjaka sy ny ministre ny asa sy ny anina nandrainay ary tena nalalaka be zany tao ny ajevitra nalalaka ny fandretren-dahatra sisy sakasakana mihitsy tao fa samy namoaka ny hevitra ny daholo zany ny any angatainay zany dia mba zereo ihany ny région Vatovavy zerevo mba tokony mba hazo aleo tena région Vatovavy satria io zany tena etaetany voaka ny Mananjary any. Misaotra anao koa andriamato ministra Antelma fa dia zao moa zany ny faransika amin'ny rahalahy zany hoe zao ny eritreritra hoe couple parfait sika roalahy dia zao zany lasa nivadika di baolina ka dia misotra anao zao aleo alasana ministère zay tataninao. Misaotra tompoko.
Tsy fantatra mialohan'ilay nirotsahana aveo fipetraky ny lalàna io. Misaotra anao amin'ny fanontaniana. Ary fanteneny teo izy efa nanorona an'io nandrafitra an'io lisitra an'io zay zany a tamin'ny voalohany zany a dia efa nisy ny fanarahana zany hoe izao zany no tenako zany napetra ny deuxième liste dia izy ny premier liste dia manaraka ho azy io zany ny sisa tamin'izay fotoan'izay zany a dia efa izay zany taty andohako hoe deuxième liste zany dia rehefa aveo moa zany rehefa nandeha ny fotoana zany dia na nisy fotoana nahenoko zany fa lasa troisième liste indray zany a dia tamin'izay fotoana zany moa nisy réunion générale taminay tao zany dia tamin'ny cuisinay zany a tena fandresen-dahatra be zany a vola talasana atafaverina indray le deuxième liste zay efa nipetraka zany le rang ary sarotra ndresen-dahatra be moa zany madamo tamin'izay fotoana zay fa nefa inona moa dikan'izay zany midika zany sa tamin'izany fotoana zany angamba fa hoe fantatry ny ministre fa deuxième ihany zany no mandeha kanefa zany a io moa zany sy fantatra eo zany sy fahafantarako loatra hoe aviaza moa zany zavatra tena hoe sy haiko hoe rehetra sarotra be zany nandresy lahatra ny madamo tamin'izany fa farany moa zany efa nifanaiky moa zany zany dia farany aty ny cd le place ihany zany ma deuxième liste anazy dia tatia fara am'izay zany dia nandeha moa zany ny propagande izy zany zaho zany deuxième dia izy ny troisième nandeha ny propagande nandeha ny propagande zany dia zay taolo ma ny financier propagande tamin'izany fotoana zany dia vita ny anina zany dia nandresy moa zany zay rehefa nandresy anay zany dia efa tamin'ny députation zany dia nandresy anay zany dia tonga ta nomination ministre iny zany moa dia nommé zany izy rehefa nommé izy zany a dia nampiakatra naty Antananarivo izy io zay isorana anazy moa zany dia rehefa tonga taty anay zany a dia nampandehany tamin'ny ACC azy mandehana azy revo ny an'ny ACC dia nandehana nanatona ny greffier en chef moa ny tenako zany a dia nazavain'ny greffier en chef zany le fandehan'ny rang dia niteny moa izy tamin'izay hoe any deuxième moa izy no mandeha dia zaho zany tonga dia natoky aho zany to lamina zany dia rehefa nivoaka moa zany ny décision iny zany dia lasa hoe ny suppléant indray no lasa zay moa tamin'izany rehefa hoe nipetraka hoe deuxième moa zany ny lany dia efa araka ny tenen'ny TV plus Jean-Pierre izy moa le Razanapierre moa iako moa izy sasy anisan'ny tena efa nanao arrosage zany zay tamin'izany fa nataony arrosage satria hoe ho laniko nisy mbadika tampoko moa le zavatra dia igny moa zany zavatra niseho a sy lany ny deuxième fa ny troisième lany zany le suppléant dia zay moa izy zany fa tsy fantatra iny zavatra niseho zany fa Tsarotry tena ho voafitaka ve zaho zany a dia ohatran'ny le ampanorenina ty misy zany no tsy fantanay zany fa raha ny fantatra me loatra zay koa zany tsy fantatra me andrimatao ministre satria izy tena namako tsy fantatro zany hoe no fantany ve eo sa tsy ny fantany eo zany no tsy haiko nefa mampalao politika anazy moa zany a eritreritra ny anahy averina aminay any loatra ka sy ihany fa efa olo mpanao politika izy avy rehefa membre ny CST izy teo aloha mino aho fa mety ho fantany satria izy nge efa naniraka ny efa nampanontany tao koa zany izy araka ny voalazana zany hoe efa nampanontany olona tao zany izy io moa zany sy fantatro hoe ny tena marina hoe inona marina moa zany réponse azony tany amin'ny ACC zany takzay zany efa andehany fa